za zany ny tena marina ampianatra anareo ny fomba fankalazana ny fandresenareo mihoatra ireo falahilovana foana ny amin'ny fahadisoanareo amin'ny zavatra tsy nety nandeha teo amin'ny fiainanareo. Ary tena mihitsy fa ny sasany aminareo raha tena afaka mandre marina zay veriko fa tian'Andriamanitra ho lazainanareo androany, dia tena afaka mamadika ny fiainanareo ho amin'ny lalam-baovao zany. Ny tsirairay avy eto mihitsy zao nananakwantoka fa manana karazana olana daholo, dia mety tena mahalala tsara nareo na tsy dia izany ihany koa, fa tena miankina amin'izay fifantohanareo aminy izany. Nanao fivoriana kely zay maly alina dia namela olona nametraka fanontaniana ahy, dia iray amin'ny fanontaniana anontaniana ny hoe amin'izao fotoana izao amin'ny sehampiainana misy anao inona ny zavatra tena nanahirana anao indrindra. Tsy tsaroko loatra izay zavatra nanahirana ahy tao anatin'izay fotoana izay, ary haiko izany satria izady tsy te hifantoka loatra amin'izay tsy nety tamin'ny fiainako intsony. Fantoka tamin'ny zavatra tsara, fa talohany fantoka tamin'ny zavatra diso. Ka na dia manana fironana mandeha amin'izany lalan'izany aza ianao, dia afaka hovainy zany sady manampy tenanao koa ianao mba hiovany amin'izany. Isan'ny zavatra lazain'ny vadiko foana izay tsara ianonareo ihany androany dia ny hoe mila mandray ny andraikitsika isika dia mamela ny fanahintsika, manao izay afaka ataonao eo amin'ny trangam-piainanao ianao raha misy afaka ataonao, fa rehefa tsy mahavita nininina amin'izany intsony ianao dia atolotra ao an'Andriamanitra zany, dia mahatoky azy ianao, dia tena mitombona mihitsy ny ankafizanao ny fiainana na dia mbola ao anatin'ny olana azy ianao. Ianareo ave hoe tena mitombona mihitsy ny androsoanao ankafizanao fiainana eo ampandaminan'Andriamanitra ny olanao, fa tsy hoe tsy misy zavatra mitranga eo akory, fa hoe tsy ianao fotsiny manao lay zavatra mba hitrangana. Ka ninona zany lalovanao amin'ny fiainana androany? Aza mandany andro hafa itsony amin'ny alahelo sy taraina na fiasan-tsaina na ankiviana, satria tsy mahavita ninina amin'izany ianao. Efa nataonao zay afaka nataonao, efa sy anafaina milaza. Rehefa nataonareo zay zavatra nilainao natao, dia mipetraha tsara amin'ny toeranareo amin'izay. Ary ny toeranareo dia ny hoe zanakalaina vavin'ilay avo indrindra, mananao afo tsara vao manao anareo nareo. Ary Jesosy nividy ho anareo mba hankafizanareo ny fiainanareo, mba hanananareo an'izany amin'ny fahafenoana dia mandra-pitobany. Ka tena mandany foana izay nomen'Andriamanitra antsika isika raha mandany andro amin'ny alahelo sy ny fisaonana, mianara mifantoka amin'ny zavatra tsara. Tsirairay avy eto dia manana zavatra afaka matezitra azy rehefa izany ifantohan'ny saina, fa tsy voatery hifantoka amin'izany ianao, fa ny fantohantsika dia izay ivelarantsika. Isika miranira hoe mitombotompo amin'ny fanahiko zao, ny mivelatra nge dia mialehibe, ary izay ifantohantsika ihany no ivelarantsika amin'ny fiainantsika. Izay resahantsika foana ihany no lasa fantatsika tsara eo amin'ny fiainantsika. Raha misy zao olana izay ilaina atrehantsika dia atreo zany, fa aza mifantoka amin'izany. Saintsaino izay fiheverana mety eo amin'ny fiainanao, fa tsy ny olana eo amin'ny fiainanao. Hebreo 12:2 milaza tsotra hoe mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana. Mianara mankalaza, fa iresaka mikasika fankalazana sika androany, dia mety ataonareo amin'ny fomba samihafa zany. Ho an'ny sasany mankalaza mety hoe maka andro manokana, ho an'ny madama mety hoe mivoaka kely dia manamboatra ostare, mety fandehanana amin'ny lalao fanatanjahantena kely, mandeha mijery baolina miaraka amin'ny namana. Mila mianatra manao zavatra amin'ny fiainantsika isika mba maka fotoana hankalazana ny fandresentsika, dia mba miala sasatra ihany koa. Fa raha tsy mba miala sasatra mihitsy ianao dia irehatra eo. Ianareo ave ary tsy afaka miandro olon-kafa ianao mba mianao an'izany, ianao ihany manome izany tenanao. Miala sasatra ianao, aza manamelo tena amin'ny fiala sasatra izany. Mianara mankalaza ny tsara, mihoatra ny alahelo be loatra amin'ny zavatra tsy amin'ny fiainana. Soratra masina roa no ampiasaintsika ho fototra zao. Romana 12:1-20. Isan'ny ray amin'ny tiako indrindra ao amin'ny Baiboly io. Dia afaka mamoaka hafatra betsaka avy amin'izany izay milaza tsotra hoe aza mety ho resiny ratsy ianao, fa reseo fehezo amin'ny soa ny ratsy. Tsy tianareo ve zany? Afaka ampiarinareo amin'ny karazana zavatra maro zany. Ny raiko zao nanolana taloha ary taona maro any fantoka tamin'izay nataony tamiko,
fa ny farany nanomboka nampiasa ny fiainako anao zavatra tsara ary tamin'ny fanaovana zavatra tsara teo amin'ny fiainako tamin'izay sisa tamiko dia afaka nandresy ny ratsy tamin'ny nanomboako an'izany. Tsy maninona izay nanomboanao amin'ny fiainana fa afaka manana fiafarana tsara ianao, dia tsy maninona loatra izay nanomboanao tany fa manana fiafarana tsara ho avy ianao. Efa eny an-dalana izany, fa mila miara-miasa amin'izany ianao, marina eo fideran'Andriamanitra. Hainareo maninona no mandresy ny ratsy amin'ny tsara sika satria izay ao amin'Andriamanitra dia tsara lavitra noho izay ao amin'ny devoly foana. Ary ny fahavalo manana plano amin'ny fiainantsika. Izy te hitondra fahasimbana sy fandravana. Jaona 10 milaza, izy tsy ho avy raha tsy hamono sy hangalatra ary handringana. Fa hoy Jesosy hoe izaho kosa avy. Ho avy mba hafanareo mankafy ny fiainanareo. Dia tiako ny Galatiana 5:12 milaza izy. Fa hoy izaho mandehana dia miveloma araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filan'ny nofo ianareo. Raha ampy fahazarana tsara ianao dia tsisy toerana ho an'ny fahazaran-dratsy tsony eo amin'ny fiainanareo. Fa hitako fa mifantoka amin'izay andravan'ilay fahazaran-dratsy sika ary ny farany ataontsika dia mila miletika lala dia lala amin'ny olana ihany satria isika mifantoka amin'izay ataontsika tsy mety dia ny efaratsika tsy mba mifantoka amin'izay mba tsara ataontsika mihitsy. Misy olamaino avy androany. Tahaka an'io izao, mihoatra ny fifantohana amin'ny fiainan-danja dia tokony hifantoka amin'ny sakafo ara-pahasalamana. Fa raha misakafo ara-pahasalamana ianao dia hian-danja. Dia ohatra ny foana amin'ny sehatra rehetra eo amin'ny fiainanareo. Hoy izy hoe mandehana dia miveloma amin'ny fanahy masina foana. Tsy tokony hanahy akory ny amin'ny fiadiana amin'ny fahotana foana zany. Ny any ilay nataoko dia mifoy samaraina dia mametraka fa izaho dia te ho tarihan'ny fanahy masina. Zany dia ho tarihan'ny fanahy masina ary ny fanahy masina hitarika antsika amin'ny fahamasinana foana. Izy dia hitarika antsika amin'ny zavatra tsara foana satria izy no andresy lahatra antsika ho amin'ny fahamarinana sy hitarika antsika ho amin'ny marina foana. Zao ny sasany aminareo zao dia manana fijery mahomby foana ary mety tena tsotra aminareo zany. Fa ny sasany aminareo mety mitovy amiko taloha, ny sasany aminareo any an-tenantenany eny. Dia mihevitra ianao fa tsy mitombina ny fiheverantsika mikasika zavatra rehetra tsy mety eo amin'ny fiainanao satria ianao mahatsiaro andraikitra ny anamboarana zany. Zao, tsy afaka manao zavatra mikasika izay tsy afaka anaovanao ninina zany ianao. Ka rehefa tsy afaka manao ninina mikasika izany ianao, dia mety omenao an'Andriamanitra koa zany dia lasa ianao mankafy ny fiainanao. Fa ny ankamaroan'ny olona manary ny andraikiny dia miazona ny fanahiana. Marina e, tsy manao izay tena tokony atao izy, fa dia mipetraka izy dia mitohy manany amin'ireo olana eo foana. Raha amin'ireo zavatra afaka ataonareo rehefa manana olana nareo izay tsy afaka havanareo dia mandeha mitany olon-kafa. Marina e, hoy aho hoe raha amin'ireo zavatra afaka ataonao rehefa manana olana ianao izay tsy afaka havanao dia afaka mandeha mitany olon-kafa ianao. Zany zao afaka ataonao fananiana, tsy voatery atsiaro tianao zany. Tsy voatery mila manao zany ianao, fa fantarinao fotsiny hoe fepetra'Andriamanitra zany. Manan-javatra ratsy mitranga amin'ny fiainako aho zao, fa andresy zany amin'ny fandehanana manao tsara amin'ny olona androany. Fa rehefa zany no ataonao lasa faliana mivoaka avy amin'ny fiainanao zany, dia ho afaka amin'ny fiainanao amin'izay ianao ny amin'ny tsy mety eo amin'ny fiainanao, dia androso amin'ny afaka ataonao fitahiana ho an'olon-kafa. Amen. Ary mampatezitra ny devoly zany, ary tiako ny mampatezitra azy. Firy aminareo zao no tia mampatezitra ny devoly? Zao sika jery tantara mahazatra iray antsoina hoe ny tantaran'ilay zanaka adala ao amin'ny Luka 10:20. Tena betsaka dia betsaka mihitsy ny lesona ao amin'ny tantara io. Dia mety haka zavatra hafa kely ao angamba androany. Mihoatra izay nijerentsika tany aloha. Fa hoy izy hoe nisy lehilahy iray izay nananjanaka roalahy. Dia ilay zandry nilaza tamin'ny rainy hoe meo azy izay anjara fananana tokony ho ahy. Dia nozarainy taminy zany ny anjara fananan'izy roalahy. Izao, mario fa ilay zandry nangataka ny anjara lovany tamin'io, fa nanome ho an'ilay zokiny ihany koa izy, izay ho jerentsika kely koa ny anjara lovany. Fa tsy nanome ho an'ilay zandriny ihany izy, fa nanome ho azy roa mihitsy. Ka amin'ny tebok'io samy nanana ny tombontsoa izay nilainy avy izy roa. Za zany koa anao fanamariana tsy teny izay loatra nampianariko androany. Fa tiako marianareo fa ilay zandry no nanomboka tamin'ny toetra hoe meo ahy ny anjara lovako. Hitako fa ao anatin'ny fahazazantsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra sady mandalo tsy fahamatorana daholo sika zay vao mitombo fahamatorana rehefa manao tokony atao tsika. Zany hoe saika manomboka foana amin'ny hoe Andriamanitra meo aty, ataovy aty, ataovy misy an'ity, mila an'ty.
fa tsy avelan'Andriamanitra hijanona amin'izany sika. Fa hitanareo any amin'ny fiafarany tantara fa le zandry indrindra zay nanomboka tamin'io meoa laza saniova ka nanao hoe raha eo ataovo isan'ny mpanomponao ah. Ka hitanareo zany farafaratsy ny fanahitratra karazana famatorana ara-panana reo rehefa ny fiainam-bavaka reo tsy fenitsony hoe meoa avy eo nareo mankeo amin'Andriamanitra manao hoe Andriamanitra ataovy amin'izay tiavanao ahy ah, ataovy io mpanomponao ah, raisinao ah de ataonao arak'izay tianao atao ahy ah, fa tsy resaka izay mahazo izay rehetra ilaiko zany fa eto ah anompo anao. Amen. Lehibe indrindra de izay manompo zay na zay ny Baiboly. Ka de haitsika ny zava-nitranga raha tsy tena nazatra anao zany de ho afangano kely ilazana aminareo zava-nisy naka ny lovany le zandriny de nandao ny tranony nandany areny rehetra izy niaraka tamin'ny karazana vehivavy maro izy de mamo izy de nihinana de mifety na mifalitena de lany daholo zany tonga tamin'ny tsy fananam-bola tsony de mila niasa tany amin'ny fiambenana kisoa izy zay tsy de nanaja azy loatra. Ny farany moa de ny sakafonay kisoa mihitsy ny lasa sakafony ihany koa de voalaza fa tonga saina ihany ny fiafarany tena tiako zany ohatrany hoe hitako ohatrany tsy mety amiko ty zany. Zao tena mahaliana ny lalana ataon'ny fiainana ao am-balakisoa atsika magaga hoe zany ve de manova ny fisainantsika sy mahatonga fiovana ho antsika satria de izay lalana kely zay ny angany tamin'io meoa ho any amin'ny ataovy de niverina tany amin'ny rainy izy hoy izy hoe andeha iverina any amin'ny raiko ah, jereo ny 9:20 ianga de ody any amin'ny raiko ka anao amin'ny hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ah, ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao. De niangy izy ka nakany amin'ndrainy fa raha mbola lavitra izy de tazandrainy ary onena azy izy ka niazakazaka de namiana ny vozony sady nanoroka azy. Zao ny zavatra zay nitranga avy hatrany de nanomana fety ny rainy nanao fankalazana izy. Zao tiako marianareo zao zany hoe nanao zay afaka nataondrehetra izy nanome akanjo vaovao izy nanome peratra de nanome kapa azy de nampaka zanakombony mifay izy de nitsara indrindra tamin'izany no natao sakafo tamin'izany fety zany. Tena mahaliana zany izy tena nyteny taminy hoe zao tsy mbola azoko antoko hoe anao ony anao ty amin'ny hoavy ka tsy mbola anao fety aloha mandrapahitako sy jereko zay zavatra hitranga eo. Izy tsy nyteny hoe tsy haiko ana mba afaka atoky anao ndray ka mbola anome anao taona ray na roa ananganana fatokina fa tsy namerimberina zay zavatra tsy nety nataon'io zazalahy io izy tsy nanao zay tsy nahatafatombona azy izy fa hainareo zay nataon'lay ray tsy izay zavatra tsy nety nataon'io zazalahy io mihitsy no ny fantohany fa ny azy de ilay zavatra tsara izay mitranga zao mihitsy aloha ary zany zao lay hoe niverina indray ny zanako de nanao fety izy. Tena tiako zany tiako hijanona vetivety sika hitanareo tena betsaka ny karazan-javatra tena mahasositra mety afaka ny tezitra amin'ny zavatra any am-piasana any ianao na afaka mifantoka amin'ny tranga ianao hoe za manana asa zany hoe raha tena halanao loatra zany de mety misy olona anoany zay tsy anasa 3 na 4 taona zay te haka zany eo tananao de mety mifantoka be amin'ny zavatra tsy mety ianao asa raha ohatra madama ianao miaraka amin'ny vadinao de hoe ity tsy mety ty tsy mety ty tsy mety ty tsy mety hitanareo mety misy madama tokateny eto androany zay mety haka an'izany eo tananao eo ianareo madama tokatena ve tsy hakana de karazany tsy tanteraka aza raha misy olona afaka miara misakafo fotsiny sy erana ka mila mianatra mifantoka amin'ny zavatra tsara isika. De hitanareo za mino fa Andriamanitra mifantoka amin'ny zavatra tsara amintsika firy aminareo ny mino fa Andriamanitra mifantoka amin'ny zavatra tsara eo aminao afaka milaza aminareo fa teny zany fa tsy mamerina aminao zay tsy mety aminao isan'andro zany izy fantoka amin'ny fivoaranao kokoa izy de mila mifantoka amin'izany ihany koa ianao ajanony fijerena hoe atraizany vitanao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao de hoe inona ny mbola tsy vita de inona ny tsy anananao de inona ny tsy hainao fa andao iodina kely androany de hianatra ny fantoka amin'ny zavatra mahomby amin'ny fiainana ary tsy hoe izay ihany fa andao mba hanao fety ihany koa Andriamanitra de tia fety.
efa hitako misandratra sady ny afalianareo. Wow, zaka tsy mila manany amin'ny olako afaka manao fety a. Ndao saintsika trany amin'ny tantaran'ilay zanakadala satria tena tiako mihitsy io. Io olo io, izy zany nandaniny hitanareo. Za mino fa tena niasa mafy io rain'io tamin'ny volany. De nitahirany zany izy, de tiany mba ho zaraina ho anjanany zany. Ka nanome atsasaky ny fananany ho anjanany izy. Hitako hoe raha teo zany de ndroa pahatelo no anjokiny, ny zandry nazo ray pahatelo fa mbola nanambola be ihany izy. Fa de lasa izy de nandany zany rehetrany. De nandany fotsiny. Ary tsy nandany fotsiny ihany fa tena niaina fiainan-dratsy zay tena nanohitra ny finondrainy mihitsy. Fa rehefa lany daholo ny zavatra rehetra de niveriny izy. Fa tsy mba nanao zay anosiana azy mihitsy ny rainy. Tsy nampatsiahy azy zay tsy nentina taony izy. Vao mainka azy izy namiana azy tamin'ny vozony. Tsy nanafay azy tamin'izay tsy nentina taony izy. Fa nifantoka tamin'ilay zavatra tsara izy. Ny zanako efa very ka hita indray. Tava very natao trano ray izy ka de anao fety izahay. Zao, le zokiny ray no to nanana fijery hafahafa. Ka nanao hoe menao azy ny zanakombina fa. Fenao tsy nisainy zay anaovana zanao akory raha diky zany de hoe na osy mahi azy. Enao nanome azy omby matavy fa tsy mba nanome na de osy mahi azy. Tsy mba nanao fety ho amitsy ianao. De ianareo zay navalindrainy azy. Anaka ianao niaraka tamiko teto foana, afaka nanao fety foana araka izay ilainao ianao. Azonareo ve zany? Afaka manao fety foana ianao rehefa manapa-kevitra ao an'izany. Ny fiainana afaka atao fety foana ary za tsy miresaka tsy fandraisana ndraikitra hoe hitanareo miaina ohatran'ny azonareo hoe ohatran'ny adala. Fa miresaka mikasika ny hoe ahafahanao mankafy ny zavatra rehetra izay ataonao. Afaka mankafy ny asanao ianao, afaka mankafy ny lalana makany am-piasana, afaka mankafy ny fianakavianao, na de tsy tanteraka azy izy ireo. Afaka mankafy ny tenanao ianao, na de ianao tsy tanteraka io azy. Afaka mankafy ny namanao tsy tanteraka ianao, ny fiainanao tsy tanteraka. Ny any ilaina ataonao de mianatra mifantoka amin'ny zavatra tsara de mijanona amin'ny fijerenany rehetra sy ny firesahana zay rehetra tsy mety eny foana. Zay rehetra tonga eto androany zao de afaka mivesatra fifaliana daholo fa tsy afatra ho an'olo tokana izany fa ho an'izay rehetra maniry izany. Miankina aminao. Ndao mba hovaina ny fomba fisainana. Ndao mba asiana fiovana ny fomba fifantohantsika. Tsy maintsy mahita zavatra eo amin'ny fiainanao ianao hifantohana zay mendrika ankalazaina. Firy aminareo zao no tena niova mihitsy rehefa tena nandeha niaraka tamin'Andriamanitra. Eny ary. Firy aminareo zao no mbola manana lalan-davitra andehanana. Eny ary. Zao sika afaka mifantoka amin'ny lavitry ny ale. Zany hoe raha tianao zany ianao afaka ampatsiaro anao mendy ao anatin'ny 10 minitra. Azoko antoka fa rehefa teny esany zany afaka tena mampitomany anareo mihitsy eto. Sika tsy hifantoka amin'izany fa hifantoka amin'ny fivoaranareo sy ny alavitry ny afaka alehanareo. Ary tena hifaly mikasika ireo zavatra izay efa ho vita sika izay haitsika fa Andriamanitra no miasa de izy no anao izany. Fa rehefa ampatsiahanao ny fahadisoanao rehetra ny devoly de ianao indray ny hisaotra azy. Ampatsiahinao ny atsaran'Andriamanitra izay manangana anao sy mbola tianao amin'ny tsy fahatanteranao. Amen. Zao. Le zokiny nijanona teo ivelan'ny trano izay nisy an'ilay fety. Ataontsika sary zany, mandeha zany mozika, de mandeha ny sakafo, de aroso ny enombo mifaha. Zany hoe misy mozika zany de misy mandihy de misy ireo jiro. De izy eny velany ao maizina. Ny Baiboly milaza fa izy nanda na de efa natsondrainy azy izy mba hiditra tao. Nanda izy tsy hiditra tao amin'ny fanasana. Fa ianareo ny zavatra ny mariako, tsy nasakana an'Andriamanitra tsy hanao fety zany. De ianareo ahoana? Na ianao afaka miditra ao amin'ilay fety, na mivoaka ivelan'ny fety fa misy ilay fety. Amen. Ka de miankina aminao zany na te hiditra ianao, na tsy te hiditra ao. Afaka mipetraka ny velany ianao de misaina mikasika ny osy mahi izay tsy azonao mihitsy. Na afaka adinoinao ny amin'ilay osy mahi izay tsy nanananao, de miditra ianao.
manampy ny fizarana ilay omby matavin-dralahy. Mila jantsika ny fijerena ny ananan'olon-kafa sy ny fialonana azy reny, dia ny faniriana azy sy ny fampitany izany amin'izay heverintsika fa tsy ananatsika. Izao lazaiko anareo, ny olona tsirairay avy samy manana zavatra manokana mitrango eo amin'ny fiainana. Ny any ilaina ataonao dia mijery an'izany. Tsisy anto tokony alonana ny olon-kafa fa hoe satria tsy manan'izay ananany ianao koa manana zavatra izay tsy ananan'izy ireo. Amen. Hitanareo zao tsy afaka mihira, fa afaka miteny aho. Arak'izany zao, miteny zao zavatra tena afaka ataoko ka raha nanapa-kevitra ny anao zany tsara sy betsaka. Amen. Tena mety tsara zao raha mba afaka mihira fa tsy zay, ka ny ady amboariko amin'ny firesahana betsaka. Izany, nisy andro zay. Niara-lalao tamin'ireo zavikelinay roa zay, dia ny zanakay sy ny vadiny dia niaraka nandritry ny andro vitsy zay. Le efa taona zao niara-nipetraka nihinana taminay, dia io le efa taona io zany tena niezaka nanao izay antonana ny saiko. Fa za tsy natakatra mihitsy hoe izy kay manao izay azona ka hoy izy tamin'ny dadany hoe zao manao ny tenena zavatra tamin'ny bebe. Fa hoy ny zanako hoe mbola miresaka izy, fa hoy izy hoe ka zao izy zany teny tsy mijanona mihitsy. Dia hoy aho hoe tena zay aho vao tena tratra. Fankalazana re olona, mba hainareo ve fa tena tia fety Andriamanitra? Mba hainareo ve fa raha tsy mianatra fomba fankalazana fiainana isika? Aleo lazaiko tahaka izao zany fa betsaka ny zavatra sarotra mitranga eto ambonin'ny tany. Misy karazany zavatra sarotra maro mitranga amin'ny fiainan'ny olona. Hitanareo mety tena anaty fotoana mihitsy azy ianao zao tena anaty fitsapana sy fanenjehana, mety anaty fotoana koa ianao zao zay tsy dia misy zava-mitranga loatra amin'ny fiainana izay afaka tokana ho toy ny olana, fa sika rehetra samy malala. Fa misy ny fotoana ananana olana dia misy ny fotoana tsy ananana izany, ka ny fiatriana olana zany dia isan'ny sombiny amin'izay tsy maintsy ataontsika, na zany ilay fanasan-damba tsy mety, na zay mety fahasimbany fiara, na mety iray amin'ny ankizy mandiso fanantenananao, na namana masosotra anao, na tavela tamin'ny asa ianao, na izay mety ho hafa koa. Fa mila miatrika ady amin'ny fiainana daholo isika, fa iray amin'ireo fomba izay ahafahana mandresy zany dia rehefa mianatra mankalaza zavatra isika dia izay tokony ankalazaina. Ary rehefa miteny hoe mankalaza dia afaka ataonao amin'ny fomba mampety anao zany. Mety io fandehanana eny amin'ny natiora any zany, mety hoe fandehanana any amin'ny fisotroana kafe tsara be miaraka amin'ny namana, dia zay tianao atao mihitsy zany. Ka rehefa milaza hoe andao anao fety, za tsy miresaka hoe andao anao fety mandamy vola be dia anasa olona 100 avy ao, afaka manao zany anao raha tianao. Fa miresaka toetra fankalazana kokoa amin'izany. Za miresaka fiainana toetra tia mankalaza zavatra. Nareo mahalala izay zavatra tokony ankalazainareo indrindra dia ianareo zany. Haiko fa mety mila fotoana kely zany. Tokony ankalazanareo ianareo, satria ianareo dia natao mahafinaritra sy mahatahotra ary Andriamanitra tsy nanao adalana zany. Fa tena noforon'Andriamanitra tamin'ny tananareo, tamin'ny tao kibondreninareo namboariny sy tena nokajiny mihitsy, tena hainy daholo momba anao, efa tiany foana ianao, tsisy ahasakana ny fitiavana anao zany mihitsy. Ary ianareo dia manana fahaizana maro, talenta maro ary fahafahana maro, dia mila mianatra mankalaza ny fiainana izay nomen'Andriamanitra anareo. Nareo ity no andro nataon'ny Tompo, ka dia ifaly sy iravo aho.